Marary ny tananao raha tsy mandeha ny sofinao enoy amin'izao fotoana izao mandrenesa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aoka mifanotron'Andriamanitra akasika ianao amin'izao fotoana izao. Aoka ny tsy mahita ahita, raha misy malemy, raha misy tongotra tsy mahatena, fitsory amin'ny anaran'i Jesosy dia mandehana fa omen'Andriamanitra hery ianao, omen'Andriamanitra tanjaka ianao, aza matahotra, aza vela ho blocage ny sainao. Raiso mifanasitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso mifanasitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona fivitosana na ny anatin'ny vatanao, na tosi-draza, na nono, na kansera, na inona karazana retina rehetra, tononoko amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ny tanan'Andriamanitra akasika ianao amin'izao fotoana izao. Sitrana amin'ny fanahintenana, sitrana amin'ny rofo, sitrana amin'ny fivitosana, sitrana amin'ny aretina rehetra. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Atao ve raisiko ny anjarako, raisiko ny anjarako zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Noho ny famindrampon'Andriamanitra, aoko sitrana ny marary rehetra izay tonga eto, aoko sitrana ny marary rehetra izay tonga eto. Raiso ny anjaranao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso ny anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso ny anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Manana fahasahina raha zaza tsy mandeha am-pandehana, niza marary eto, manana antoka fa mpanasitrana Jesosy, mpanafaka Jesosy, ny olana mivay ao amin'ny fanatehan'i Jesosy, fampahoriana mitsahatra ao amin'ny fanatehan'i Jesosy. Anotranao Andriamanitra, raiso ny anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso. Halleluja. Ufafaina mlantra ny tananao. Misorazy, makasitrazy amin'ny fonao manontolo. Sora Jesosy, miasa ianao, miasa mahery ianao, mikasika amin'ny fiainana ianao, tondra fiainana manoloana amin'ny fahafatesana ianao, mampitsangana ianao Andriamanitra, taraboka rehetra, manasitrana ianao mifanaintenana rehetra, manaitra ianao ny rofo rehetra. Halleluja. Sotra Jesosy, mahery eto anifona ianao, tsy manana nizanizy ianao, zay Andriamanitra, tsy manana hery afo zay, ny herinao no herinay, voninahitra ho anao manakizay, ny sandrata Jesosy. Halleluja. Manaova ese iza na tsy ary fankatsian'Andriamanitra teo ianao natsangana ny tananao, sitrany tompo ianao renao mitsy hoe afaka ianao, tavy ambony tsara hoe zay olana fahan'Andriamanitra. Halleluja. Tena sitrany ianao, tena ianao hoe afaka. Misitato amin'ny sisiny ato hoe fa andray tanana kely ianao fotsiny zay, ato amin'ny sisiny ato dia afaka rehetra. Tonga avy amin'ny sisiny eo fa andray tanana anao ako ikonfirme ny fanasitrananao. Ato ambadika ato azafady, ny ambassadeur azafady. Halleluja. Tonga dia atao esea dia vavaka ho anao zay zay mba tsy verenan'izay intsony ho voninahitra Andriamanitra. Tadidinareo misy boka 10 ny sitran'i Jesosy, ny 7 tsy hita fa ny ray ihany no verina. Misy fotoana eto rapitso arivo manomboka amin'ny roka hatramin'ny ariva final io, zay le 2 jours teto analavory teneniny namana matsakay za fa ho feno fideranan'Andriamanitra eto iarahana pasteur Joseph Dafy ihany koa, Lioanjoda sy ny Vero Naifson Botikely eto lideran'Andriamanitra sika rehetrarehetra. Amen. Rapitso final tena ataontsika mitora-jofo amin'ny disy ny fideranty toeran'ity, akasitratsika mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo, te afa mafy eo an'Andriamanitra ianao. Halleluja.
Fandaminatsika mangataka ny ambassadeur mba andaminy ireo marary rehetra momba ny loha dia atambatritsika mba hijoro vavolombelona miaraka dia momba ny vatana dia aveo momba ny tovany anaty vetivety ho atsika mbola afaka mijanona kely mba hiaino zavatra nataon'Andriamanitra dia manasanao ho an'izay tsy maintsy andeha tanao tompo azadino final ara-pitsy. Fotoana anankiray nomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ho porofo ihany koa fa mbola velona ilay Jesosy Kristy tompo izay niterahintsika nalaisantsika teny teto ihany koa manomboka amin'ny ramatoa kely raha isan'ny nakanao zafady Rose izy dia avy any Andriapotsy tonga teto Analavory tamin'ny alarobia io tongotra akavanan'io nangididy be ary tsy nanaitaina koa nangididy nanaitaina tsy tantsony zay atao fa dia fanina izy tsy natsiaro tena mila olona anankiray nitondra anazy naketo amin'ity toerana ity zao izy io manao ahoana ny tongotra ao zao le nangididy efa tsy mankididy tsony tsisy hoe fanafodiny zaraina teto teniny zaraina teto Jesosy Kristy tompo nambara teto tsy nangidy intsony le tongotra tiaka mampiatsika ho an'i Jesosy. Alleluia. Raha misera falimanana narary vavony be ary io areti-pavony io araka filazany azy dia manaitaina tsisy fitsarana ary matetika izy valan-drà tonga teto izy mbola narary niditra teto amin'ny terrain teto zao izy rehefa nandeha ozy izy nivavaka pasteur tonga dia niaisotra teony eo tiava mafy be ho an'i Jesosy nandritra ny telo taona io zavatra io nitranga telo minitra dia vita. Alleluia. Koa dia re Jesosy satria nandritra ny telo taona zany narary ary tao hoe valan-drà mihitsy mbola niditra teto raha dia mbola narary fa rehefa tonga zany nivavaka fahatera dia sotran'Andriamanitra zany fa nitsatra tao zao ary memaivana nandray fahasoavan'Andriamanitra orakoraka be ho an'i Jesosy. Mandroso ramatoa Chantal izy indray voninahitr'Andriamanitra nandritry ny 10 taona nandritry ny 10 taona narary ny lakibo avy ary tao anatin'izay fotoan'izay dia efa nandalo nijery dokotera dia nisy taona nolazaina hoe bevoka nataony eko tsisy ninona nefa mbola tao anatin'izay dia mbola narary io ilakibo avy io fa tao anaty vavaka teo dia ohatrany nandrezatra indray mandeha fotsiny dia natsiaro maivana sitrana tanteraka tiaka mampiatsika ho an'i Jesosy. Raha misera zavatra be aja izy koa narary vavony
ary ataony Jesosy mahita mihitsy io aretim-pavony io androany. Narary vavony a zao izy reny afa sitrany. Alleloia. Ary akoatr'izay ny tongony a voto be ho ny tongony io. Niditra teo mbola ny voto a izy zao mahita azy zany efa niena le izy. Ingeo kely anie le patalohanao raha misy azafady. Dia azavao tsara hoe ohatra ny ahoana ny fivotosan'le tongotra. Le fivotosan'le tongotra zany tompo dia ateo amin'ny feako no nanomboka ny voto izy io ary midina mbate faladi. Ary amin'izao fotoana izao dia noho ny fitahin'Andriamanitra dia sitrana somatsara tompo. Manaintaina ve izy io sa manahoana? Manaintaina tompo. Toka teto ianao mbola nanaintaina? Ie mbola nanaikitra kely izy. Ary zao Efa tsy maninona intsony tompo. nanjavona ny fivotosana sitrana tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Mitehafa mafo an' Jesosy. Alleluia. Mbola ao anatin'ny fijoroana vavolombelona fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra iantsika. Rakoto Arso Pierrot nandritry ny roa taona. Tsy haiko ianao fa tena mbola tsy nahita an'izany. Nandritry ny roa taona hony a dia marary io nify io. Io nify rehetra marary mandritry ny roa taona. Isan'andro zany dia manaintaina ary tamin'izy tonga teo a dia nanaintaina le izy. Tao anaty vavaka teo a dia ahoana ny fahatsapanao raha? Zao izy zao efa tena tsy maninona intsony mihitsy fa afaka misokatra tsara ny vavaka zany. Tsy manina mihitsy ny afaka misokatra tsara, afaka mity tsara, afaka mitsako tsara. Jesosy omem-boninahitra. Tiaka mavetsy eo an Jesosy. Madame Nicole, izy avy any Ambobary. Alleluia. Nareo ty mahay an'izany hoe aizy zany Ambobary zany. Fa etaeta mitady an'Andriamanitra dia nandray fanasitranana. Ny masonony a nanjavona mandritry ny herintaona ary tsy mavaky soratra fa mitambatra daholo izay jereny, na mijery lavitra na mijery akaiky a dia manjavona. Dia zao izy a efa mahita tsara. Alleluia. Ataontsika mamaky tena izy a dia raha tsika mahita hoe mahita izy sa tsy mahita. Fotoana naharariana. Kely le soratra ato a fa hainy tsara manavaka azy ary tsy niana any izy a dia afa mafy be ho an Jesosy. Manosy ianao Ramatoa Ery Arso Fara. Nandritry ny folo taona indray a dia ohatrany misy mivoto goatra teo amin'ny tenda teo. Teo amin'ny tenda teo ary sahirana rehefa misakafo. Efa nanatina dokotera ve ianao tao anatin'izay fotoana izay? Tsy nanatina dokotera. Dokotera tena dokotera natononao androany. Nandritry ny folo taona nisy an'izay fivotosan'izay teo a dia tao anatin'ny vavaka dia eno hoe niena tanteraka tsisy nanelingelina intsony a. Voninahitra ho an Jesosy ilay dokotera ambony dokotera rehetra. Tiaka mavetsy ho an Jesosy. Alleluia. Ramse Sedera narary mafy ny atony nandritry ny ray volana. Tao anatin'ny vavaka tsy narefa naintainana intsony fa afaka. Ataovy le fietsika tsy vita ny seta aloha. Ohatr'izay tsy vitanao mihitsy a. Tena zay tsy vitako tao anatin'ilay volana. Zao izy a nafahan'i Jesosy tao anatin'ny fotoana fohy a. Urakoraka be ho an Jesosy. Lahatra misy eo ny vavolombelona ho voninahitr'Andriamanitra. Ramatoa Rasoanantenaina nandritry ny ray volana sy efatr'andro. Ny saina misy ny andro sy ny volana nahararian'le lohalika. Lohalika avy izy io a. Ahoana ny fitrangany? Tao anatin'ny ray volana herinandro a dia nakavao midividinana dia marary le izy. Ary zao izy manahoana? Tsy haiko intsony. Ataovy hoe ny fietsika mety tsy vitanao tamin'ny izy narary. Tsy vitanao zany tamin'le izy narary. Ary zao hoe izy eo afaka maivana tanteraka. Voninahitr'Andriamanitra sitrana ny aretina lohalika nandritry ny ray volana sy efatr'andro. Tiaka mavetsika ho an Jesosy. Ya, Madame Razana Mandroso a nanana problème na tension. Ary zay problème na tension zay dia miakatra midina. Vokatr'izay a dia manao palpitation, midobodoboka be hono ny fony a.
tsy mahatady zavatra maneno mafy fa hatramin'ny dirany teto vao naheny dobodoboka sy naheny sono mafy be teto dia afaka. Nandritra ny 2 taona io zavatra nitranga teo amin'ny fiainana io efa tena afaka ianao. Tsy mbola tsy azo lazina hoe tena afaka fa inona ny fahatsapana heninao zao? Nazaka n'ilay zavatra nidobodoboka be naneno mafy be teo fa taloha taditsaiko na ny tanako raha vao maheno an'izany.